Now, this morning we want to go deep. Dia amin'ity marain'ity dia tia hiditra lalitsika. And I want to help you and to encourage you. Dia hanampy anareo ary tia hampahery anareo. Now, here is my sister Wanji. Ito zao ranabavy Voangy She has the same father as myself, raha mitovy ny dadanay but a different mother. fa ny reninay samihafa. Her father is Father God in heaven. And Ny rainy koa dia ilay ray any an-danitra. so whenever I'm in Paris, Dia na oviana no any Paris I go to her family and they take care of me. dia makany amin'ny zareo mivatana any amin'ny ankonany ako dia mikarakara anary zareo. For a very long time. Nefa nandritra ny fotoana ela. Now, she knows, she works at night time. Izy moa miasa amin'ny alina. Sometimes she sleeps at night time, but at her job. Indraindray izy matory amin'ny alina fa matetika izy miasa alina. Okay, now, then in the morning, she comes and she stops at the bakery. Dia rehefa tonga amin'ny maraina dia mody izy dia mijanona ao ana boulangerie anankiray. And then she gets hot bread Dia avy eo mividy mofo mafana. and fromage, Dia fromage, tomato, dia tomaty and maybe croissant, dia angamba koa croissant and she comes home. dia mandeha mody izy. Then she makes breakfast. Dia manao sakafo maraina. It's so nice. Tsara zany Cut that French bread like this, Dia tapahana ohatran'izao ilay mofo maraina. fromage, Asiana fromage, tomato, asiana tomaty, then we toast it, dia avy eo atao toast then we eat it. dia hohanina. Now, okay, Tsara, so that is very nice, tena tsara be, very important. tena zava-dehibe. Now, Dia izao if she takes the bread raha ohatra zao alainy ilay mofo, of 2 weeks ago andao ataontsika hoe mofo efa tamin'ny tapa-bolana, and she gives it to me, dia omeny anahy ilay mofo, will it be nice? dia ho tsara ve ilay izy? Why? Fa nahoana ny tsy tsara? It's bread, Mofo ane io fromage, fromage ane io tomato. misy tomaty ao. What's the problem? Fa inona ary ny olana? It's no longer fresh. It's no longer fresh. It's no longer fresh. Efa tsy vaovao tsony ilay izy. Nobody wants to eat stale bread. Tsy misy olona te hihinana zany hoe mofo mafy ohatran'ny vy zany. Now Jesus Dia Jesosy is the bread of life. no mofo nainy. Mofo Now John fiainana. 1 says, Zao no tenenin'ny Jaona in the voalohany. beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. He's the bread of life. Izy no mofo nainy. He's the manna in the desert. Izy ilay mana any amin'ny désert. Why, Nahoana? as Christians, are we willing to eat the stale bread of last Sunday or last month or the previous month or last year, but we do not want fresh bread because we are not opening up the Word of God to hear what God has ready for us today? Fa nahoana moa isika kristianina isika no manaiky hihinana mofo efa rasy, zany hoe mofo efa tamin'ny alahady, tamin'ny ray volana, tamin'ny roa volana, tamin'ny herintaona, efa tamin'ny fotoana ela be fa maninona isika no tsy mihinana an'ilay mofo vaovao. Because Ny antony zany somebody already paid for the bread. ny efa misy ene olona nandoa ho an'ilay vidin'ilay mofo e. And the Bible says that His mercies are new every morning. The Word of God is fresh every morning. They must just eat it. Ka noho izany dia tokony hihinana an'ilay izy fotsiny angentsika e, satria lay tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe ny famindram-pony ny fahasoavany dia vaovao isa-maraina. So if I take bread Dia raha ohatra zao maka mofo and I leave it, dia avelako eo it becomes old. dia lasa merasy ilay mofo, Eventually it becomes green. dia farany lasa maitsomaitso ilay mofo. Who of you love green bread? Izy amintsika ny tia mofo maitso, mofo efa misy moisissure. Not me.
Za aloha tsy tean'izany e. Terrible. Ratsy. Just the thought of it makes my... Na dia mieritreritra le izy fotsiny raha tonga dia efa misamboaravoarany atoko. But in the spirit, Fa ao amin'ny ara-panahy, when the bread has got old, rehefa me rasia le mofo. oh, Pastor, I want some green bread, please. Pastera, zahako mila mofo efa rasia, mofo efa maitsomaitso, misy mazo isura. I love green bread. Za nge tena tia be I mihitsy love zany mofo it when it maitsomaitso zany. smells bad. Dia inona fofonina le izy efa masisosiso. I love to take my teeth and to chew into this. Tena tiako mihitsy mitsakotsako an'le mofo efa masisosiso. No way. Ah! No way. Ah! No way. Ah! I want fresh bread. Nena mofo vaovao no tiako. I want it hot out of the oven of God. Ary tiako le izy mofo tena mafana mivoaka avy ao I anatin'ny want it fresh from the lafaorin'Andriamanitra. heart of Jesus. Zahako tena tia an'ilay vaovao mivoaka avy ao amin'ny fony Jesosy. Thy word Ny teniko, is a light for my path, ny teninao izy a lamp for my dia foot, and a light for my path. fahazavana ho an'ny tongotro ary fahazavana ho an'ny lalako. That's Psalm 119, Zay le salamo 7:100. verse. Ny andininy ny 5:100. Say it in English. 105. 105. Psalm 119, Salamo 7:100. verse Andini. 105. 5:100. Thy word Ny teninao is a lamp for my feet no fanilo ny tongotro and a light for my path. ary fahazavana ny lalako. So if I have this fresh bread, Ka raha ohatra ny foko mila zany hoe mofo vaovao zany, I have strength. dia manana hery I can matanjaka, walk. dia afaka mandeha tongotra, I can pedal my bicycle. dia afaka tena mipedalehan'ny bisikileta koa, afaka mivohy ny bisikileta koa, Gives me strength for now. ary manome hery ho amin'izao fotoana izao zany. Who of you need strength now? Izy amintsika mila zany hoe Yes. mofo vaovao zany zao. Yes. Ah, Yes. ah. I don't want to run on empty. Za kokory tsy te hoe andeha hiazakazaka nefa ny noana. So what happens if I don't eat? Inona mitranga raha ohatra ka tsy misakafo? Io You get tired. reraka ianao, You don't have energy. tsy manana tanjaka ianao. And Christians who are not eating daily the fresh bread of the Holy Ghost, they get tired. Ny kristianina zay tsy mihinana isan'andro ny mofo mafana ny fanahy masina, reraka izy ireo. Physically, Ary raha ohatra ka hoe mentally, raha reraka ara-batana izy, reraka ara-tsaina, reraka ara-panahy, dia if you don't put petrol in your car, raha ohatra ka tsy asianao essence ny tomobilinao, dia manao ohatran'izay. the same of you. Dia ohatran'izay koa ianao. If your spirit doesn't get petrol Raha or ohatra ka bread, tsy mahazo essence na hoe tsy mahazo mofo ny fanahinao you hallelujah, 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 tomorrow, hallelujah. Rapid. hallelujah. Hallelujah. Dia farany. Is it true? Tsy marina zany. So what must you do with your car? Dia inona ary ny zavatra tokony ataonao zany mikasika an'ilay You fiaranao? fill it up. Fenonao essence. And for us, Fa aro antsika for today, androany we need to be filled up. dia mila feno ny tenin'Andriamanitra. Who of you this morning Is filled amtsika. up your life with the Word of God? Izy amintsika tamin'ity marain'ity nameno ny fiainanao ianao tamin'ny tenin'Andriamanitra. 1, 2, 3. You see? Ray, roa, telo. You can see those ones with the hands up, their eyes are Hitanao. shining there. Hitanao reo olona zay nanangatana tena mamirapiratra mihitsy ny masony. Those whose hands are not up, Ary reo zay tsy nanangatanana they look like Scooby-Doo. ohatra nireny Scooby-Doo reny izy. Okay? It says it's a lamp for my feet Hozy izy manao hoe fanilony tongotra, and a light for my path. fahazavana ny lalako. So what's the difference between a lamp and a light? Inona ny mahasamy hafa an'ilay hoe fanilo sy fanazavana? Lamp is here where I walk. Ny fanilo dia mitaratra anao jiro zany. Light is where I want to go. Ary ny fahazavana dia manazava an'ilay lalana izorako. So people are running after the prophets. Dia ny olona miazakazaka manenjika mpaminany.
They are running for this manenjika amin'ny rika because they want to know where to go. satria tia hafantatra izy hoe aiza ny tokony alehany. So you just get your Bible. Hitanao mila makao amin'ny baibolinao fotsiny ianao As you're reading it, dia arakaraka ny amakinao, as you're eating that fresh bread, arakaraka ny hinananao an'le mofo frais, mofo vaovao, suddenly, dia tampoka eo you know, dia malala ianao, fantatrao God puts it in your heart. ataon'Andriamanitra ao anatin'ny He fonao gives you direction. lay hoe lalana The izoranao. Bible says the Holy Spirit says He will guide you. Ary ny baiboly dia miteny manao ny fanahy masina izy no hitari-dalana anareo All your ways. amin'ny lalanareo rehetra. Is it true? Marina zany sa tsy marina? Who of you forgot to read your Bible this morning? Izy amintsika no nanadinona mamaky baiboly tamin'ny maraina. Okay, you forgot. Okay, Nadinonareo, okay, yeah. Okay. It sometimes happens. Mitrangy zany indraindray. Sometimes 2 days. Indraindray ndroa andro ara diny. And eventually 3 days. Ary farany dia lasa 3 andro adiny And mamaky eventually baiboly. 1 week. Farany lasa herinandro. And then 1 month. Dia lasa ray volana. You know? Hitanao? Is it true? Marina zany a. The biggest problem Christians have in Madagascar Ny olana lehibe ananan'ny kristianina ty Madagasikara is not reading the Bible. dia tsy le hoe dia le hoe tsy mamaky ny baiboly. It's good to pray. Tsara le hoe mivavaka, It's good to seek the face of God. tsara le hoe mikatsaka ny tavan'Andriamanitra. But the Bible says, Fa zao ny tenen'ny baiboly. John 10, Jona 10, my sheep know my voice. dia milaza manao hoe ny ondriko mahalala ny feoko. Most of the time, Ny akamaroan'ny fotoana when God speaks, rehefa miteny Andriamanitra He doesn't speak of a voice. dia tsy miteny miaraka an'le feo hoe feo be, Vuhanji, voanga, my daughter, anaka, I want you to put on a red dress today. tiako ianao anao akanjo menamena androany. No, most of the time, God doesn't speak that way. Ny akamaroan'ny fotoana tsy ohatran'izay fitenin'Andriamanitra. How does God speak most of the time? Amin'ny akamaroan'ny fotoana ohatrany ahoana ny fomba hitenenan'Andriamanitra. Through the bread. Lay mofo. Because God loves to talk at your spiritual breakfast table. Satria tian'Andriamanitra ilay miresaka aminao eo amin'ilay latabatry ny fisakafoanana maraina. And He wants to feed you. Ary te hamahana anao izy. And He wants to talk of you. Te hifampiresaka aminao izy. And He wants to tell you about your future. Te hanambara aminao mikasika ny ho avinao izy. He wants to give you plans. Te hanome planina ho anao izy. But it's coming Fa from His table. avy eo amin'ilay latabatra. He prepares a table. Mamelatra latabatra izy. Fresh bread. Miaraka an'le mofo mafana Every morning. isa-maraina. Let's talk about reading the Bible. Andao resantsika le hoe famakiana baiboly. It's a good thing to read the Bible systematically. Tena zavatra tsara le hoe mamaky ny baiboly misesy. It's a good thing to read chapters and not verses. Tena tsara zany hoe mamaky atoko zany fa tsy hoe ny andinitsotra masina tsirairay avy It's a mivakina. good thing to ask the Holy Spirit to speak to you through the scriptures. Tena zavatra tsara zany hoe mangataka amin'ny fanahy masina hiteny aminao amin'ny alalan'ny soratra masina Because zany. it says that He will send His Holy Spirit to teach us about all truth. Satria ny teny izy manao hoe iraha ny fanahy masina mba hampianatra antsika mikasika amin'ny marina rehetra. There are 2 things that go with your Bible. Fa misy zavatra anankiroa miaraka amin'ny baibolinao. Say, this is your food. Andao atao hoe ity zany zao sakafonao. What do you need? This is your food. Io zany zao ny sakafonao inona ny ilainao? What do you need? Inona ny ilainao? A knife and fork. Mila antsy ianao dia mila forsety ianao. Elsewise you have to eat with your hands. Raha tsy zany dia mila mihinana amin'ny tanana. It's not bad, Tsy hoe ratsy akory zany. but it's nicer to eat with a knife and Fa fork. tsaratsara koa mihinana amin'ny forsety sy antsy. With your bread, Dia io zany zao ny mofonao. 2 things are going with it. Misy zavatra anankiroa miaraka amin'le mofo, miaraka Your amin'le pen and your notebook. Ny stylo sy ny cahier izay andraisanao noty. Because as God is speaking Satria eo am-pitenenana eo Andriamanitra through His word, amin'ny alalan'ny teniny He wants you to write it down dia tiany ianao hanoratra an'le izy.
So you can think about it again. dia amin'izay azonao ieritreretina indray le zavatra efa In notenenin'andriamanitra. Joshua 1, he says that we must meditate upon the word of God day and night. Zao no teneniny amin'ny Josua voalohany 1:9 manao hoe isika dia tokony isaintsaina andro manalina ny tenin'andriamanitra. Okay, Zay, okay. zay. That word meditate Le teny hoe misaintsaina is the same as chewing the cud. dia mitovy amin'le hoe mandinika. Hitanareo le hoe omby mandinika, omby mirumine zany. It's like the cow, Takan'ireny omby reny and he eats, mihinana le omby misakafo. chews, and it Dia goes avy eo out, down, mitsakotsako dia avy eo midina any le sakafo. then it comes up, Dia avy eo miakatra indray iny sakafo chews iny again, dia avy eo mbola tsakotsakony indray iny it goes down, dia midina indray comes up. dia miakatra indray. In the same way, Dia ohatran'izay mihitsy le tokony God hanaovana wants azy. you to take the word, Tian'Andriamanitra ianao mandray an'le teny to chew on it, dia tsakotsakonao le izy and let it come up again, dia avy eo averinao indray and again, dia tsakotsakonao indray and again. dia tsakotsakonao But indray. you cannot do that unless you are writing down what God is saying. Kanefany tsy vitanao mihitsy le hoe mitsakotsako an'le izy raha tsy hoe soratanao mihitsy aloha le izy dia zay ny averimberinao. It's in Habakkuk where it says, write down on the tablets so that others can run with it. Dia zay ny teneny tamin'ny Habakoka manao hoe sorata eo amin'ny fafana mba hahitan'ny olona azy na dia miazakazaka raha moa amin'ny baiboly gasy. If you don't have something written down, Raha ohatra ianao ka tsy manana zavatra hanoratana how can you run? dia ahoana moa ny ahafahanao hoe miazakazaka. Back to the bicycle. Miverina amin'le lesona bisikileta tsika. You want to go, Te handeha ianao, te handroso ianao but you need something to be written down. fa mila zavatra ianao voasoratra. Because sometimes, even as you're reading the Bible, Satria indraindray na dia hoe eo mpamakiana baiboly ary ianao God prophesies to you. dia maminany aminao Andriamanitra. You write it down. Dia soratanao, mila soratanao le You izy. see something, Mahita zavatra ianao dia soratanao. and you have a special book for that. Dia manana boky cahier spécial mihitsy ianao anaovanao an'izay. Get yourself a nice one Manana cahier tsara that you tarehy ianao. dedicate to God. Dia tena hoe cahier ohatrany hoe cahier atolotra ao an'Andriamanitra Get mihitsy. yourself a special pen Manana ianao stylo spécial ho amin'izay that you mihitsy. dedicate to God, Izay stylo natokanao an'Andriamanitra. and put it next to your bed. Ary dia ataovy eo akaiky ny fandrinanao. Because sometimes the Lord will wake up you up in the night, Satria indraindray ny tompo mamoanao amin'ny alina and He'll speak to you. dia hiteny aminao izy zay dia manoratra ianao. Sometimes He'll give you a dream. Indraindray Andriamanitra manome nofy ianao dia manoratra ianao. Sometimes He'll give you a word. Indraindray teny nomeny ianao dia manoratra ianao. So tomorrow, Ka rapitso take your book, eto ny cahier anao you read. dia vakio. Ah, Ah, meditate. manitsakotsako an'le izy ianao. Midina le izy dia miakatra indray tsakotsakonao indray dia midina. So what happens to the grass that the cow eats and goes up and down, up and down? What happens to the grass? Dia inona mitranga amin'ilay ahitra izay tsakotsakon'le omby dia midina le izy dia miakatra indray dia tsakotsakony indray dia midina indray dia miakatra indray tsakotsakony indray. Inona mitranga amin'le bozaka? The grass becomes cow, Lasa omby ilay ahitra and the cow becomes grass. ary ilay ahitra le ahitra lasa omby, le omby lasa ahitra. Because they get absorbed. Satria tsetsefin'ny vatan'le omby ilay tsiron'ny ahitra. So if I take the word Raha raisiko zany ny and I teny eat it ka hoaniko le and teny meditate, dia saintsainiko le teny I absorb the word and I become word. dia tsetsefiko le tsiron'le teny dia lasa tenin'Andriamanitra. Paul says we become living epistles. Zao ny tenen'ny tenin'Andriamanitra manao hoe isika dia lasa epistily velona. And suddenly Dia tampotampoka eo we start to look like the word. manomboka lasa manahaka an'ilay tenitsika. You start to talk like the word. Lasa miteny tahaka ny fitenin'le You tenitsika. start to think like the word. Lasa manomboka misaina tahaka ny fisainan'le tenitsika. Amen. Amen. Now, Dia zao for some of you, the best time to do the word, say, look, Vahanji says working at night time, not a good thing for her to look at the word in the morning because she'll be tired. So she has another time a day when she can absorb the word. dia zao
ho an'ny sasany amintsika ohatra zao hoe voangy a amin'ny alina izy matetika amin'ny miasa de tsy hoe vo amin'ny maraina izy zany vo andika le teny satria amin'izay fotoan'izay izy a efa reraka de tsy mifantoka ntsony fa amin'ny mandritry ny andro indray izy maka fotoana manokana zay atokany ho an'ny tenin'Andriamanitra. My father used to take lunchtime. Ny dadako a de matetika izy a amin'ny atoandro He will close and lock the door of his office, idiny ny varavaram-braoany a and he will give his lunchtime to Jesus every day. dia isan'andro isan'andro a ny fotoana tokony hisakafoanany atoandro a dia omeny an' Jesosy. When he retired, De rehefa retirety izy he woke up 2 o'clock at night. de amin'ny roa maraina izy a na hoe amin'ny roa alina izy a no mifo And that was his feeding time. de eo a no fotoana izay hisakafoanany. For some of you, Ho an'ny sasany amintsika different times. mety hoe fotoana hafa It doesn't matter, fa tsy maninona akory le fotoana but don't forget to give it to God. fa zao aza adino ilay fotoana natokanao omenao an'Andriamanitra. A smart thing to do, Zavatra tena hoe tsara tokony atao say, a God, ho an'Andriamanitra I give you this time as a gift to you. de miteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra atokako anao a ity fotoana anankiray ity. I give my lunchtime. Nenako a ny fotoana isakafanako I atoandro give you nomeko anao. between 5 o'clock and 6 o'clock, Mety hoe ny sasany a amin'ny 5 maraina na amin'ny 4 maraina or 8 o'clock and 9 o'clock. na hoe amin'ny 5 a na amin'ny 6. But it's my hour of power. Fa zao a io le ora amin'ny andraisako hery That's when I feed. satria amin'io a tena That's where I become mahatena. strong. Eo ahako a no mahatena tonga nahatanjaka. That's where I get renewal of my mind. De eo a no fotoana zay azoko an'le hoe fanavozana ny saina. That's where I become a new creature. Eo a no fotoana zay mahatonga anako a olona vaovao ovoary That's vaovao. where I'm seated with Jesus on high places. Eo a lay fotoana zay iarahako mipetraka amin'i Jesosy a any amin'ny toerana avo any ambony. So we give God money. Ka tsika moa de manome vola an' Jesosy. But this morning I ask you, Fa amin'ity maraina ity a can you give him time? move apetrako aminao fanontaniana hoe move ianao a mba manome fotoana an' Jesosy. Who gave you time? Iza moa no nanome fotoana antsika? God. Andriamanitra. So even if you give it back, Ka tsy mampaninona raha ohatra ka hoe averinao aminy le fotoana, What averinao an azy le honor. fotoana fa ho ajain'Andriamanitra zany. some of you have children, Ny sasany amintsika manan-janaka, jobs, manana asa atao, husbands, misy vady karakaraina, boyfriends, ny karazana olona fankaty amintsika. many things. Be da be ny zavatra atao e. And you become so busy. De lasa ianao tena sahirana manao zavatra be And da the be. devil wants you to be busy. De tena hoe le fotoananao manery anao mba tena hoe anao zavatra be da Like be. those mice on the wheel that are running and running. Ohatran'ireny le voalavo tafiditra ao anaty pneu reny ianao, miodikodina le izy ohatran'ny tourniquet de ianao tavela ao. And you feel, oh, I feel so good. I'm so busy. De izy ianao hoe tena mahazo aina kosa ako manao zavatra be da be a. And the devil just laughs. De mesany devoly fotsiny ao. Ha. At some stage, this mouse will fall out. De farany a nefa ran'le voalavo tafiditra ao anatin'le tourniquet Because he's menjera. not eating. Satria tsy mihinan-kanina. He's not eating. Satria tsy mihinan-kanina. He will faint. De farany safotra. He will faint. Misafotra izy ny farany. So I encourage you. Ka ampahereziko ianao. Next thing, Ny zavatra manaraka involve the Holy Spirit in the process. ampidiro ao anatin'le zavatra ataonao amin'ny fanahy masina. Dedicate every day the time in the name of Jesus. Manokana fotoana amin'ny anaran'i Jesosy ho an'Andriamanitra. And say, Jesus, speak to me. De mitenena hoe Jesosy eo mitenena amiko. Holy Spirit, Fanahy masina empower me meo hery a and give me insight and meo amitsy ny revelation. farany tatsainy In Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Then you can become quiet for a moment, De maybe. avy eo ianao a ngambany mety hoe mila mangina kely ao anaty fotoana fohy. And then you say, Lord, De miteny ianao hoe tompo, what do you want me to read or what must I do? inona tompo ny tokony ataoko na hoe inona tompo aiza tompo ny tokony hamaky. And then he gives you scripture. De avy eo ianao ameny soratra masina. And you take your Bible. De raisinao a ny Read. ny baibolinao a raisinao a Hallelujah. de mamaky ianao. Nanitra, Olana, Irai, Avi, Tami, Avaratra, Oaktonga, Easy. De mamaky ianao nanatitra olona iray avy any avaratra aho
nanaitra olona iray avy any avaratra aho. God, what are you saying to me? Inona ary Andriamanitra no tianao tenenina amiko amin'izany? Let me read on further. Dia anylandraso hoe vakiako vakiako ny toeny ay ka tonga izy avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ay. And now Dia zao I start a conversation of God. manomboka ako a mifampiresaka amin'Andriamanitra. And God loves to explain His word. Ary tian'Andriamanitra zany hoe manazava ny teniny aminao zany a. And now this goes to another level. Dia avy eo a lasa miakatra amin'ny avo ambonimbony kokoa le resaka. Sorati ni fahitana ka atavi. Write it down Soraty ny fahitana. on stables and then we run with it. Okay. Soraty amin'ny solaitra, soraty amin'ny fafana, soraty amin'ny kahie a. Dia avy eo ianao mandroso. I know I have not said anything new to you this morning. Tamin'ity maraina ity ako tsy niteny ninona taminao. Everything I said you knew is true. Fa ny zavatra rehetra niteneniko teo a dia fatatrao hoe marina. But like Paul, I say to you, I need to remind you. Fa tahaka ny Paoly a dia averiko aminao hoe mila apatsiarovako anao a izany. Who of you receive a good scripture from the Lord this morning? Izy amintsika no nandray soratra masina tena hoe mety tsara Okay, tamin'ny share your scripture with us. Madraso hoe mba zarao aminay hoe soratra masina voarainao. Okay, so tell us the scripture God gave you. Tantarao aminay ny soratra masina izay nomen'Andriamanitra anao. We need to have breakfast in the morning. And we need also to meditate on the breakfast. But before that, you need the help of the Holy Spirit. And make your fork and your knife ready for that. And when you give an insight, you receive an insight from the Holy Spirit, you need to write it down. And meditate, write it down so that you can run with it. Amen. Amen. Now, who of you read your Bible this morning? Izy aminareo namaky ny Baibolinareo tamin'ny maraina. Okay. Have you received a scripture that's very Dia special this nahazo morning? tena soratra masina spesiala ianao tamin'ny maraina. Inona le izy? That was a conversation that Jesus had with the rich guy. That was for the rich guy, and he said to him, "You must sell your things and." Le niteneniny hoe mila mivarotra amin'ny fanananao ianao dia mameo malahelo ia. Yeah, I was looking at that same scripture just now. Vao teo hono le soratra masina izay koa no nijerena. Very powerful. Tena Who else? miskeriny lehibe izy Who koa else? namaky dia Yes. nazosa azy. Which one you read this morning Inona as vakinao special? tamin'ny maraina spesial? Don't pile up treasures for you here on earth, where there are wrath and mouth and wrath, Yes. and where the thieves can't go and rob. Very similar scripture as here. Tena mitovitovy mifanakaiky Connect up, amin'ilay hey. soratra masina azo. Okay, give it a hand. Eny andontsika tehaka ho azy. That's a good one. Who Tena else zaza. have a Iza koa scripture namaky ny this soratra morning? masina. I don't want old bread. I want fresh bread. Tsy ilay mofo efa trana mofo rasi kory dia dako fa ilay mofo vaovao le tamin'ny maraina. Who of you have fresh bread to Iza share? manana mofo Yes. vaovao ho zaraina. Eny ary. Psalms 84. Hallelujah. What Jesus gave me is that I will stay at the door, at your door, says God. Amen. Amen. Thank you. There at the back. Dia le ariariny. Psalm 1. Yeah.
Blessed are the people who don't go the way of the evil ones, and who don't stop on the ways of the sinners, and don't sit on the where the insolent people Amen. are. Amen. Very good scripture. Thank you so much. Tsara be. Soratra Amen. betsika tompoko. Okay, now what we're going to do now is Zavatra ho ataontsika zany zao a, take out your Bible dia avy ny baibolinao and say, Lord, dia miteny hoe tompo give me a scripture for my neighbor on my omeo left side. soratra masina ako a ho an'ity olona eto akaikiko ity. So look at your Bible Dia jereo ny baibolinao and ask the Lord for a scripture for the person on your left side. dia mangataha soratra masina ho an'ilay olona eo akavianao. If you don't have someone on your left side, on your right side. Raha ohatra ka tsy manana olona ianao akavianao dia ileo kavananao Okay. zany. Eny ary. Just look at your Bible Dia jereo ny quickly. baibolitsika. Okay. Are you ready? Vonona ve ianao efa nahazo? Okay, just give her the scripture. Dia tonono hoe ilay soratra masina. Yes. Just get up. Tsangana azafady tompoko a. Matthew 25 verse 13. Yes. So watch, because you don't know the hour and the day, the time. Excellent. So that's for her. Excellent. Zay zany ho anazy le manao solomaso. That's for her. Ho anazy le manao Okay, no, solomaso. sit down. That's your word. Okay. Zay ny Thank teny ho you. anao zany. Okay, you have a word for him? Dia izy manana soratra masina ho an'eo akaikiny. Ianao zany no anontaniana satria izy ny eo akavianao. Okay, you have a word for Vanji? You have Ianao a hoe word for manana Vanji? teny ho an'ny voangy. Psalms 44. Yeah. Read for her. Dia vakio anazy. Amen. 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 Okay, you there at the back with the beautiful jacket, you have something for a lady next to you? Ianao le manao blouson tsara be, Yeah? manana soratra masina ho an'ilay vehivavy akaikinao ve ianao zafady? He do- He didn't bring his. Okay, Eny ary that's tsy fine. manana akory. Okay, anybody else? You? Iza ihany koa. You? Ianao misy manana? Yeah. Nareo reto hein? You're going to be hungry today if you don't have bread. Nono nareo raha vao tsy mahazo mofo androany a. Hallelujah. Halleluja. Now, the Bible says, Dia zao nambara ny baiboly hoe when you come together, rehefa miara mivory ianareo some must bring a song, dia ny sasany tokony anao hira, some a gift, ny sasany tokony anome maybe some a fanomezana, prophecy, ny sasany mety hoe mitondra faminaniana but you zany, must bring a word. fa zao mila mitondra teny So ianao. when we come together, Dia rehefa miara mivorytsika we bring fresh bread. dia mitondra mofo fre, Because it says, when you gather together, satria milaza izy manao hoe rehefa miaraka mivory isika break the bread dia mila mizara ny mofo, and take the wine dia mila mandray ny divay in the spirit. ao amin'ny ara-panahy. What we just did now, Fa ny zavatra nataontsika teo zany we broke the bread dia zao namaky ny mofo isika and we give it to dia somebody. nanome an'izany ny olona hafa. So for us in the church, Ka ho antsika rehefa aty am-piangonana for us it's normal normal be zany zavatra to zany, share fresh bread. mizara mofo vaovao. Amen. That's good. Cool zany Yeah. mahafinaritra zany. And that's why we need to have a fresh bread. Dia zay nge nilatsika an'ilay mofo vaovao e, It's not only for me. tsy ho anahako irery akory zany. Oh, I love good fresh bread. Za tena tia mofo vaovao. No. Volola, Vulu. pasteur Vololona, This morning she had some fresh bread. tamin'ny maraina izy nanana mofo vaovao, It was hot. mahafany zany And she put in front of her, dia ataony eo anoloany eo, said, bye-bye. dia ozy izy manao hoe velome, And she ate her fresh dia bread. nohaniny le mofo fre tsara. No. Tsia, She went, she took out a knife and she cut for lasa izy us. nandeha dia tondra hantsy izy dia nidididino anay le mofo. We had a wonderful Dia bread. tena natsiro be mihitsy ny sakafo maraina. So this bread is not only for you, Ka io mofo io zany tsy hoe ho anao rery,
It's not only your light, Tsy hoe your ny lamp, fahaz- your ny- lamp. tsy hoe ny fanilonao rery, It's also your light for the ones around you. fa fahazavana fanilo ho an'ny olona manodidina anao koa. Now, who of you have children? Izy amintsika mananjanaka. Okay, 3 of us. Okay, Yeah, no, I- it's Madagascar. Everybody has children. Aty Okay. Madagasikara mananjanaka daholo ny olona. Okay. Eny ary. Now, when last have you given your child a little bit of fresh bread? Ovina ianao no farany nanome mofo vaovao ny zanakao This morning. tamin'ny maraina. Who else gave fresh bread from the Word of God to your child this morning? Iza koa no nanome mofo vaovao ny zanany Yes. zany hoe tenin'Andriamanitra tamin'ny zanany tamin'ny maraina. So you are raising children and you want them to get raised up without fresh bread. Fa iza no hoe te anabe ny zanany izy nefany be azony amin'ny mofo tsy frais, mofo efa rasiny zanany. The devil doesn't want you to share your fresh bread with your children. Tsy tiany devolo zany hoe ianao izara ny mofo vaovao anao amin'ny zanakao zany. Who of you are married? Izy amintsika manambady. When last have you given your husband some fresh bread? Ovina ianao mba farany nanomezanao mofo vaovao ny vadinao. Or your spouse? Na hoe Your wife. na raha lehilahy io na raha vehivavy. Now it becomes very quiet here. Ohatrany lasa manginginina reo amin'ilay fanontaniana. Vanji, Vangy. don't marry a man without fresh bread. Aza manambady lehilahy tsy manana mofo frais. Amen. 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 So, Ka it's a little bit quiet now here. ohatrany lasa me mangingina kely tsika zany Who of you will like it your spouse says to you, I've got a word for you. Izy amintsika nytitsika ho anareo lehilahy tianareo mivadinao hiteny manao hoe manana mofo vaovao omenanao. Iza ny tian'izany? I like that. Za zao That will be so tian'izany. beautiful. Tena finaritra zany. That'll be romantic, more Tena than romantika roses. mihitsy Or, zany. Tena romantika kokoa noho hoe mena rozy, mena fanomezana. is it true? Tsy marina ve zany ry havana? It's true. Marina zany. Because Satria there's no love but the love that comes from the word. tsy misy zany fitiavana zany raha tsy fitiavana izay mivoaka avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Many of these things that people think is love is just hormones. Ny akamaroany re zavatra rehetra mitranga ataon'ny olona hoe fitiavana reny dia tsy tena fitiavana fa hormona miasa fotsiny. If you really love somebody, Fa raha tena tia olona anankiray ianao if you want love, the real love, you need, it's only one place to get real love, and that's fa from raha the ohatra word. ka tianao zany hoe tena fitiavana zany ny toerana ahazona ny tena fitiavana dia ny If tenin'Andriamanitra. your boyfriend doesn't want to read Bible with you, let him go. Raha ohatra ny lehilahy izay miaraka aminao tsy te hiaraka hamaky baiboly aminao dia avelao izy andeha any He's useless. satria tsy ilaina izy, He knows nothing. tsy mahalala ninninina izy. Now he want to marry you. Nefa miteny izy hoe hanambady ianao, He doesn't even have Bible. nefa izy ara tsy manana baiboly akory. Thy word Ny teninao is a lamp for my feet no fanilon'ny tongotro and a light for my path. sy fahazavan'ny lalako. When I marry two people Rehefa zaho izy rehefa mitsodrano fanambadiana and they are both full of the word, dia reo olona anankiroa reo feno soratra masina I know dia fantatra hoe tena they feno will soratra never masina divorce. dia fantatra fa tsy hisaraka novinanoviany reo olona reo. Most people divorce Fa ny akamaroan'ny olona misaraka because they're hungry. satria nona izy, They don't get word. tsy mahazo teny izy. Because God brought in marriage, Satria Andriamanitra no mitondra ho amin'ny fanambadiana. and marriage is not built on love, marriage is built on word. Satria ny fanambadiana izay tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy nona tsy mahazo an'ilay tena fitiavana. It's quiet in this room now. Lasa mangina atao amin'ity efitrano ity zany Do I talk nonsense? No, they say we are meditating. Do you understand Azonao ve? why the devil doesn't want you to eat the fresh bread of God? Ny antony mahatonga ny devoly tsy tian'izany hoe ianao hihinana an'ilay mofo frais ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Have you ever tried to read the Bible, next moment, bring, the phone starts ringing.
ianao mba te ezaka ianao hamaky ny tenin'andriamanitra tampoka eo prin misy mitelefona Or the baby start crying. na hoe manomboka mitomany ny zazakely Or someone will come and visit na hoe you misy now. olona tonga amangy anao amin'io fotoana io You go. ianao mahalala How do they know? ahoana ary ny afantaran'ireo olo ireo mamaky My tenin'andriamanitra ry namaka There are demonic angels running around, misy anjely devoly mandehandeha stirring people up to keep you out of the word of God. manetsiketsika ny olona mba hanakatsakana anao tsy hamakinao ny tenin'andriamanitra It's quiet in this place. manginy eto amin'ity toeranyity If zany you know, if you know it's true what I'm saying. izy aminareo mahafantatra fa mariny zany lazaiko zany It's true for all of us. mariny zany For ao antsika me rehetra too. tsy hoe ho anahako rery na ho an'olona roa rery Suddenly I want to read the word. te hamaky ny tenin'andriamanitra Now I want to go to the bathroom. dia tampoka eo te handeha ho any WC lasa aloha Zany Now I tranga- come back. rehefa miverina indray I forgot about the word. dia adiniko le tenin'andriamanitra There I go. dia lasa My God, dia avy eo ako hoe how did that happen? ahoana ary mampitranga an'izany zavatra zany The devil is walking around like a roaring lion seeking who devoly, he ah. can devour. dia mandehandeha ohatran'ireny liona mihero na mitady zay arapa Because he knows the word makes you dangerous. satria fantany fa ny tenin'andriamanitra dia atonga anao ampidi-doza azy He knows the word makes you powerful. fantany fa ny tenin'andriamanitra dia ampatonga anao olona mahery He knows the word makes you successful. fantany fa ny tenin'andriamanitra dia ampatonga anao ho ambininy He knows the word makes your family work good. fantany fa ny tenin'andriamanitra atonga ny fiainany ankohonanao andeha tsara So you thought, well, dia eo ianao mieritreritra I'm not stealing people's money. tsy mamikala I'm bolan'olona not like Adam and Eve. No, friends. tsy The only thing the devil tsy has to manao do an'izao tsy manao an'izao ratsy zao is get you away from the word. fa ny zavatra izay ataon'ny fahavalo fotsiny dia mahatonga anao analavitra ny When the tenin'andriamanitra Lord was hungry in the desert, tamin'ny tompo nona tany anefitra here comes the devil. iny fa tonga ny devoly Da, 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 da. tatatatatata 3 times. iny telo And every time. isaky ny tonga izy It is written. voasoratra hoe It is written. voasoratra hoe It is written. voasoratra hoe You see, my friends, hitanao ry namako Jesus knew fantatry jesosy that he also needed the word. fa izy koa dia mila ny tenin'andriamanitra If Jesus needed the word, raha jesosy nila ny tenin'andriamanitra who of you think that maybe you need the word too? izy amintsika mieritreritra hoe ngamba ny izaho koa tena mila ny tenin'andriamanitra I thank you, my pastor. misaotra anao pastera It was wonderful to be with you this morning. mahafinaritra niaraka taminao Have you learned something? misy zavatra mpanianaranareo ve tao anatin'izany Amen. amen dalohantsika itiaka mafy ho an' jesosy atovy mafy ny tiaka ao an' jesosy azafady a alleloia fa nilony tongotra ho an sy fanazavana ny lalako ny teninao nitahantsika andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny alleloia tena nitahantsika andriamanitra tena hoe tiatsika loatra jesosy e mahita ny antsipireny ao fiainantsika izy za zao a amin'ny 12 alina vao tonga ao an-trano dia tsy maintsy ny fota amin'ny 4 maraina dia tena tsy tafafo fa gamatela gamatela tonga dia tratra zany e tsisy hoe anina tsisy excuse fa zay manana fiainam-pahatsorana dia tsy mamerina an'izay ntsony fa mila misaintsaina teny foana alleloia mila misakafo maraintsika lasa marary vavony te andeha lavitra nefany a tsy manomele takian'andriamanitra dia ny tenin'andriamanitra samy teo aombo daholy fa nomenandroany ny fanafody a mila mamaky teny a mila misaintsaina teny a mila misaintsaina teny dia mila mandrosotsika ao amin'ny teny mila mihinana mofo mafana
fa miteny a raha neno tsara tsika teo dia hoe Andriamanitra afaka miresaka amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Betsaka amin'ny manantona mpaminany, te azo faminaniana, te aomby, te azo mention très bien fa tsy mianatra lesona, tsy mamaky baiboly, tsy fa rehefa mamandray baiboly izy tsika dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia afaka miresaka amintsika Andriamanitra. Amen. Afaka miresaka amintsika Andriamanitra dia mila tsika mameno teny ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Halleloja. Mila mameno teny ny fiainantsika isan'andro isan'andro tsika fa zay no ahafahan'ny tenin'Andriamanitra mitsilo ny lalaka le atsika. Jesosy ozy izy a, zay no namarana azy teo. Nanana teny Jesosy nentina niatrika faka-panahy. Raha Jesosy ary namaky teny dia nanana teny dia nisaintsaina teny. Izy tsika sy nareo, antaniny eo akaikinao, izy tsika sy nareo mieritreritra hoe andeha lavitra tsisy teny. Tsy possible a, tsy possible fa kio systématique tenin'Andriamanitra mangatany fanampiana masina dia vakio systématique ny tenin'Andriamanitra dia mamaky toko ozy izy dia mangatany fanamasina iteny dia asy vonona ny cahier, vonona ny stylo dia rehefa mibitsika ny fanamasina dia soraty. Fa inona vao tsy soratanao eo no eo, tsy afaka ho tady dinao iny amin'ny anina, fa rehefa soratanao iny dia iny no mémoire ho anao. Amen na soraty dia saintsaino mba hahafahanao miazakazaka. Betsaka ny te hiazakazaka fa tsy manoratra dia tsy misaintsaina. Raha vao tsy soratanao dia tsy vitanao misaintsaina azy. Vao maneno ny telefonanao, ay misy urgent tsy maintsy réglena zao. Vao tsy soratanao le teny tao alohan'iny appel iny dia adino vao fahafan'le urgence. Azotsika soraty mba hahatonga antsika ho epistile velona. Halleloja. Lasa miteny tenin'Andriamanitra, tsy mahita olana fa miteny tenin'Andriamanitra, lasa misaina tahaka le tenin'Andriamanitra, tahaka an' Jesosy. Halleloja. Dia teboka anankiray farangeza be manokana ozy izy. Inona? Fotoana. Manokana fotoana. Isaky ninona tsika manokana fotoana ho an'i Jesosy dia mila miteny hoe Jesosy ty fotoanako ty atokako anao. Tsy haiko hoe isaky ny am'firy amin'ny 3 maraina ve, amin'ny 2 maraina ve, sa amin'ny ora fisakafoanana atoandro ve, sa amin'ny 4 ariva ianao no malalaka, fa mila maka rendez-vous fixe amin'i Jesosy ianao. Izy tsy maka audience be manolotra dia tapa-bolana vao mivaly, fa décision anao. Ty fotoana ty Jesosy atokako anao ty. Isaky ny amin'ny 4 atokano an' Jesosy, fa sarobidy amin'i Jesosy zay. Halleloja. Sarobidy amin'i Jesosy. Rehefa manokana fotoana ho an'i Jesosy ianao dia rehefa mifankazatra amin'i Jesosy, dia rehefa misy urgence ianao dia Jesosy indray manokana fotoana ho anao. Amen. Amen. Ndao tsika hitsangana. Aleoloha anao fanatitra angambany tsika dia avy eo tsika mivavaka. Azoloha aiza moa fanatitra tsika. Aiza fanatitra. Alleluja. Tia antsika loatra Jesosy filazana aloha alohan'ny hitsanganantsika mivavaka dia efa mandeha tsikelikely mpiatafika makany Majunga, misy ny lasa tamin'ny talata, larobia, misy lasa alatsinainy, talata, larobia, dia misy ny andera pitso, dia misy ny angazoma. Mila mifampatsiaro am-bavaka tsika. Amen. Ny fotoanantsika zoma, ny croisade any Majunga dia zoma sabotsy lahady, grand rallye de miracle io raha manana namana ianao any na manodididina Majunga asao. Misy ny avy any Dego hidina, misy ny avy aty Antananarivo andeha hidina, misy ny any amin'ny faritany andeha ho any Majunga sy ny sisa. Dia tsarovy am-bavaka, asao ny namana, asao ny havana mantsakaiza mba ho tonga amin'ilay fotoana fa fotoana lehibe io izay ahafahantsika miombona amin'i Jesosy, satria tsika tsirairay avy dia mila an' Jesosy. Zoma 16, 17, 18 zoma sabotsy lahady 16, 17, 18 juin ho avy izao amin'ny 4 ora hariva aiza eo amin'ny Boro Majunga. Tongava tongava raha afaka ianao mandeha any, raha afaka ianao. Alleloja. Dia fotoana miavaka io mandeha direct amin'ny hvkl-mission events ny fotoana any. Zoma sabotsy lahady amin'ny 4 eo amin'ny Boro. Ho antsika zay eto Antananarivo
na ho anareo zay eto Antananarivo, misy fotoana zoma eo amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4. Misy fotoana zoma ilazao ny avana manjakaiza zay tsy afaka mandeha, fa misy fotoana zoma sy sabotsy. Ny zoma eo amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4, ny sabotsy maraina kosa eto amin'ny Shoprite manomboka amin'ny 7 sasany. Sabotsy maraina manomboka amin'ny 7 sasany fotoam-pandraisana eto amin'ny Super U Analakely. Alléluia. Latsinainy misy sekoly eto manomboka amin'ny 7, talata misy sekoly eto manomboka amin'ny 7. Alléluia. Eto amin'ny Super U Analakely. Alléluia. Mila mangataka amin'ny fanampifanamasintsika. Mila miombona amin'ny tenintsika. Dia manomboka androany raha mety fiangaviana fa tsy baiko mitondra baiboly. Alléluia. Rehefa tonga aty amin'ny sekoly dia mitondra baiboly. Manova ezaka kely mitondra baiboly. Raha misy ao anaty telefônina moa tsy maninona fa mila mitondra baiboly. Amen. Amen. Mitondra baiboly. Dia izarao mofo ny ankonanao. Za aloha zao tsy nizara mofo tamin'ny ankonako. Mila mizara amin'ny vadiko mila mizara amin'ny zanako zay vao mizara amin'ny manodidina. Alléluia. Zarao mofo frais isan'andro isan'andro. Tena mianatra tsika mofo vaovao isan'andro isan'andro. Tanjony devoly ange dia ny atonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra. Betsaka ny te hiombona amin'Andriamanitra fa tsy mamaky teny, tsy misaintsaina teny, fa andaontsika nakaiky an'Andriamanitra foana. Amen. Andaontsika hitsangana hivavaka. Teneny Jesosy fa manomboka androany dia hanokana fotoana ho azy ianao. Sokafo ny vavanao dia miresaha amin'ny Jesosy. Tenenao amin'ny Jesosy ianao mahafantatra ny emploi du temps anao, fa teneny Jesosy manomboka androany Jesosy dia hanokana fotoana ho anao zahay. Jesosy manomboka androany dia hanokana fotoana ho anao zahay. Ampidirinay eo amin'ny fiainanay, asianay fotoana emploi du temps afanay miombona aminao isan'andro isan'andro Jesosy. Tsy avelanay mangasiasy tsony ianao, tsy avelanay eny ambaravarana tsony ianao mandondona, fa ho ampidirinay eto amin'ny fiainanay ianao isan'andro isan'andro. Hanokana fotoana zahay, mety amin'ny maraina zany, mety amin'ny atoandro zany, mety amin'ny hariva, mety amin'ny alina, fa raha ny sitraponao dia amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia eto amin'ny fiainanay. Fa le fotoana manokana mba ahafahanay ahafahanao miditra, ahafahantsika miresaka manokana Jesosy. Omenay anao zany fotoana zany. Ndaontsika angataka Jesosy amin'ny alalan'ny fananao masina dia mitenena aminay isan'andro isan'andro. Mitenena aminay isan'andro isan'andro dia mibitsy teny aminay avy amin'ireny teny vakiana ireny dia sokafo masom-panahinay tsirairay avy mba hisokatra amin'izay ao am-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'izay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fanamasina malalo tsy vitanay mahafantatra ny ao am-pony ray amin'ny alalan'ny teny izay vakianay, fa milanao zahay tsy mahavita teny zahay. Sokafo ny aty am-ponay, tenena aminay fanamasina mibitsy izay ao am-pony ray amin'ny alalan'ny teny izay vakianay. Mankasitraka ray, ndaontsika teny amin'ny fanamasina, omeo hery zahay fanamasina, omeo hery zahay, omeo faharanita-tsainy zahay. Fanamasina milanao zahay, tena tsy mahavita teny zahay, te hatanjaka zahay nefa malaina amin'ny sakafo, te handeha lavitra zahay nefa malaina ny andray hery ao amin'ny teninao. Manomboka androany omeo hery zahay, omenay ny décision andeha, omenay ny décision hamaky teny, famitenena aminay, omeo anay ny faharanita-tsaina Jesosy. Tahaka izay nanokafanao ny sain'ny mpianatra dia sokafo ny sainay Jesosy, ahalala ny hevitra izay soratana ao amin'ny teninao. Ary aoka izay tsy ahita zavatra hafa fa ahitanao ao amin'ny teninao, satria ao amin'ny teny no azahoanao fiainana rehefa mahitanao zahay ao amin'ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amen. Manomboka androany mahitanao fa hamaky teny amin'izay, mahitanao hatanjaka amin'izay satria miditra ao amin'ny teny ianao. Ozy Jesosy ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Fanahy sy fiainana, misy aina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, misy hery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, midira amin'izay ao anatin'ny teny. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tonga mamonjy sekoly efa dingana ray ngeza be zany. Alleluia. Fa tsara mamaky teny personnel amin'Andriamanitra, mamaky teny dia tonga avy eto amin'ny sekoly. Alleluia. Fa hitanao fa le zavatra tenen'Andriamanitra aminao personnel iny confirmé neto iny. Alleluia. Mety ny teneniny anao tamin'ny herinandro fa androany izy azavainy aminao. Alleluia. Dia tongava fa atanjahana ny toe-panahyntsika tsirairay avy. Amen na? Amen na? Aza tonoana ny fotoanantsika
le profesia maly ho any zay mila an'le profesia maly dia ao anaty masinenao le izy a dia afaka manao kopia tsika tsirairay avy. Amen, amen, alleloia. Mahita fa mety ny zavatra rehetrarehetra, mahita fa mety ny zavatra rehetrarehetra satria ianao a tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaintsainana teny. Tsara be le hoe ny omby rehefa mihinana bozaka dia inona ny efehany? Mivadika bozaka ny omby. Awa ny ahitra rehefa hohan'ny omby dia mivadika omby ny ahitra. Plus zany tsika mifanerasera amin'ny tenin'Andriamanitra, misy échange amin'ny tenin'Andriamanitra, linany amin'ny tenin'Andriamanitra misaintsaina teny dia lasa mandrezatra teny, lasa misaintsaina teny, lasa mifanaraka amin'ny teny ny fomba fijerintsika, lasa madio ny fieritreretantsika, lasa voatahiry ny finoantsika, lasa miteny tahaka an'izay fitenin'i Jesosy tsika ary lasa miaina tahaka izay fiainan'i Jesosy. Alleloia. Tsy tsara be ve zany? Tsara be zany a? Amen. Mino ahako fa raha tsy afaka mandeha croisade ianao a, karakarain'i Jesosy ianao. Amen. Jesosy tsy inona sady any Majunga no eto Antananarivo, ny any Marseille, no any Suisse, no maneran-tany. Alleloia. Misy croisade kely be da be ary grand rallye daholo ny eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mankatoava fotsiny, mankatoava fotsiny. Fa prisihana farany a, amin'ny zoma misy vavolombelona. Any a, dia sabotsy koa misy vavolombelona, tongava aloha dia raisina le vavolombelona anao raha mety, spécialement no amin'ny zoma sabotsy, raha mety dia soraty amin'ny taratasy kely le izy. Alleloia. Dia tongava aloha dia mba homena aloha le izy. Amen. Fa ho tahian' Jesosy tsika. Amen na? Amen, amen. Mahita fa tsy ho filozany intsony ny vision-nao amin'ny anaran'i Jesosy satria miditra ao amin'ny teny ianao dia le teny manazava sy mitsilo ny lalaka lehanao. Amen. Rehefa miditra ao amin'ny teny ianao dia lasa hitanao ay izao zany le andrasan'Andriamanitra amiko, dia lasa tsy mifantoka any amin'ilay zavatra tsy hita maso ianao fa plus ianao miditra ao amin'ny teny dia mimisokatra dia miaraka amin'ny fanampiany-fanamasina dia fantatra hoe izao le andrasan'Andriamanitra. Dia rehefa omenao izay dia mifanena mifankasitran'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Amen. Ndao tsika risaotra an'i Jesosy a. Jesosy a, misaotra ny amin'ny teny. Teneny Jesosy fa hankatoa azy ianao, teneny Jesosy fa hamaky teny ianao, teneny Jesosy fa le tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia Jesosy mihitsy no hiresaka sy se révélé eo amin'ny fiainanao arak'izay fiombonanao aminy. Jesosy a, manomboka androany hankatoanao izay, hiditra ao amin'ny teninao izay. Jesosy a, aok'izay a hitanao ao amin'ny teny, aok'izay a hitanao sy ny fomba fiainanao, ianao mihitsy no se révélé avy amin'ny teninao a, ho tonga fiainanao anay tsirairay avy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raisaorana fiadanana izay ho tononanao amin'ny anaran'i Jesosy a. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandry ondry lehibe hiala maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ane ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay hankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay a, mandrakizay a. Amen, amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no natoa izao a, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoa izao antsika rehetra. Amen. Nazadinoana ny fotoanantsika amin'ny zoma zao a, amin'ny 4 ao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely a, raha ny Majunga ianao a, dia eo amin'ny bôry